Yaonan fanany aminao atao fotoana tena iconnectenay amin'ny fiainanao aoka tompo mba tena hoisy transfert androany transfert d'onction avy any aminao irotsaka amin'ny tsirairay avy ianao tompo ampitombonay ny finoana ny anatina ihany ampitombonay ny hery anatina ihany ampitombonay ny fahasoavana anatina ihany mankasitraka tompo zay rehetra tsy namboliny tanan'Andriamanitra amin'ny fiainanay ho ravana amin'ny anaran'i Jesosy zany potenay ny asany maizina ravana izay mety hoendrika fahazaran-dratsy ozononay ho any amin'ny tany foana any amin'ny tany karaka ny fikasan'ny demonia zay tady anakana an'izao iraka misy anay zao ny fikasan'ny satana manakana ny olona tsiditra hivavaka ato potenay amin'ny anaran'i Jesosy ireo endrika forteresse diabolika rehetra ambaranay fa rava tsy ambinina tsy manan-kery tsy manam-pahefana tonononay kosa tompo ny fahasoavanao ikasika olona maro ho avy hivavaka eto ziona amanga olona maro ho resy lahatra nompo an'Andriamanitra eto ziona aoka tompo ho izy famantarana ho izy fagagana be da be ho ataonao amin'izao fiangonana zao ampiasaony tsiraray avy manomboka aminay mivady zay mitarika ny mpiara-miasa rehetra ny mpiandraikitra rehetra ny kristianina rehetra tsy akanavaka nizaniza manitsaka ny toerana ity ho ampiasain'Andriamanitra mihoatra izy anana capacité spirituelle supérieure ho izy fagagana ho izy hery ho izy afo ho izy fanafanana ny asan'ny demonia any anatin'ny tsiraray avy any ampiasao tompo zay amin'ity taona ity miasainao amin'ny lafin-javatra rehetra zay ataonay eny tompona ny andirekta zay ataonay ny fitaovana rehetra ampiasanay ninina tompo filana rabola ilainy zao fiangonana zao enao amatsy enao ita enao mitsy Andriamanitra morona andreo karazana loharanonaina avy atsimo avy avaratra avy andrefana na ny avy any ampitana ny masina anetsenao zao ministera mpanomponay zao apetraka ifenao ampelantananao tompo ao ny fifadikanina zay ataonay mandritra ny 2 andro manomboka amin'ny alatsinainy zao rakofana amin'ny rano Jesosy Kristy miantso tompo ny herin'ny fanamasina amangy ny sambatan'olo amangy ny satokatrano nizaniza mba resy lahatra anao ny fifadikan'io taio izy tompo taio mihoatra ny fiainany ampifalio izy meo fiadanana izy meo fifaliana ny anatiny any ianao Andriamanitra hiasa ary fantatro fa zao vavaka ataonay zao dia mipahaka any aminao resy lahatra i tompo fa miaino anay ianao mankasitraka tompo ampidino ny anatinay ary ny fananao masina amin'ny alalan'ny fiainonay indray ny tenin'Andriamanitra vangio ny fiangonanao tompo malala rakofana amin'ny rano Jesosy ty fotoanandroany ity mandresy ty fotoanandroany ity hitondra fitahina ho anisam-batan'olona ty fotoanandroany ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen tetanantsika ho an'Andriamanitra dia samy mahazo toerana amen minoza fa mahery ianao tonga eto androany tsy maintsy hamangy anao Andriamanitra anasitrana anao Andriamanitra aneo ny voninany aminao Andriamanitra faly miarabantsika jiaby tonga soa eto ziona ny fanamasina androany iteny amintsika tsiraray avy indray amen ary mbola averiko eto miomana antsika jiaby fa manomboka amin'ny alatsinainy zao ny fifadikanina zay ho ataontsika inoko fa agnatanteraka ianao dia tena ataovy amin'ny fo feno fandraisen-dahatra ataovy amin'ny fifantohana lalina ataovy amin'ny tena finiavana zay maximum na finiavana azonao atao mila mise concentré ianao amin'ny fifadikanina zay ho ataontsika entany namana raha misy namana fantanao ndao hoe mba hiaraka anompony tompo zareo zao fa raha misy olona mandeha manao vacances ka camarade tomony camaradeny ndao hiaraka anao vacances aminay ndao hiaraka hitsangatsangana fa mitindray mitoraka tia hiaraka anovo zava-panahy amin'ny alalana vavaka sy fifadikanina tahiny tompo anetsika rehetrarehetra ka ao anatina fifadikanina sy vavaka dia tsara raha mba miomagna ianao amin'ny vatanao manokana zany hoe mivognona zany agnadio vata satria amin'ny fotoana tsy mihinan-kanina ny vatagna io dia mamoaka gaz carbonique zany vatagna tsy elake fogna mahimbo eliky tsy elake fogna ka manatao kiraro mifrome donc zany mila vonona amin'ny rehetrarehetra mila kamaradina rano sy savony mila kamaradina brosinify mila kamaradina ho an'ny lehilahy mba magnambomboatra hely amina randragna amina somotra amina valikelika sy ny sisa dia mba miomagna zany ny amin'iregny dia miezaka antegna mifantoka raha vao zavatra zany mety angalatra fifantohanao dia tegna privé o mihitsy hoe direct tsy kitikitiko mihitsy mandritra ny zamifadianina agny amin'ny enina rivariva agny ianao vao mety mijery ndraiky hoe inona maninona aiza ny mankaiza dia zany raha tokony ataonao dia n'izao mba mifantoka tsara amin'le izy tena ataonao zava-dehibe amin'ny ara-panahinao le izy ataonao zavatra tena hoe
anovozanao zavatra mahagaga sy goavana amin'ny hoavinao mihitsy dia ho hitanao fa amokatra ianao. Dia agnatin'ny antegna mifadianina mila manana fomba fijery goavana. Efa mba mifadianina mba manana fomba fijery goavana, fomba fijery maventy. Zany hoe mba hapetrao le zavatra mbola tsisy nangataka regny mba anao ndraiky mangataka azy. Le zavatra tsisy mahasahy mivolagna anao mivolagna ananjy agnaty fifadikanina. Amen. Satria Andriamanitra tsy afaka miasa ankoatran'le zavatra takatra anao sy inonao fa hitranga. Zay ihany. Ary finoanao io no mitondra fiainagnanao. Zay rehetra inonao no mitondra anazy. Raha vao mino ianao fa azo zavatra maventy, ho avy raha maventy. Fa raha vao mino ianao fa raha kelikely foagna azonao dia avy raha kelikely. Dia mba andana rehefa mba hisy sakrifie amin'ny Jesosy ihany agnaty fifadikanina sy vavaka mba magnantena zavatra goavana. Amen. Ka ho resantsika kely eo anatin'ny minitra vitsy mahakasika ny herin'ny vavaka sy fifadikanina. Misy heriny izy ry havana. Amen. La puissance de prière si jeune. Herin'ny vavaka sy fifadikanina. Magnino moa izy teneniko hoe heriny? Misy hery agnatin'izy io koa. Misy hery. Izy ka vakinao Baiboly dia milaza fa ny lanitra ozy izy dia an'i Jehova. Fa ny tany kosa any zanak'olombelona. Antsika zany. Ane samby amin'ny toerana nametrahana azy reo. Dia na dia te anao zavatra eto ambonin'ity tany ity Andriamanitra. Izy ka tsisy olombelogno mivolagna, miteny, miresaka, dia tsisy raha mitranga eto. Namorogna ihany nataon'Andriamanitra teto ambony tany. Eno tsara ho antsika rehetra zay manatrika eto. Namorogna zavaboary nataon'Andriamanitra teto. Fa rehefa vita i dia lasa izy. Te hiteny zany Andriamanitra tamin'igny hoe nenareo amin'izay ny ambiny. Amen. Dia nanomboka teo i Adama no niteny hoe raiky ria zao ry. Zao ry niteny. Miandry anao hiteny zany ty fiainana ty. Miandry anao mba hideklara. Miandry anao mba ino ho an'Andriamanitra. Miandry anao mba hivavaka. Amen. Zany raha mba ataovy zany. Satria tsisy raha mihetsika amin'ny fiainanao tant que anao mbola tsy vonona hivavaka. Nresako teto tamin'ny alina ho an'izay teto. Fa nandritra ny 120 andro Daniel nivavaka. Dia vao nanomboka nivavaka hono izy dia efa nalefan'Andriamanitra anjely. Andeha hitondra valim-bavaka Daniel. Nalefan'Andriamanitra anjely. Dia i anjely io nagaga, anjely nalefan'Andriamanitra, mbola nisy nanakana. Tagnelanelany teo. Nisy nanakana. Ka aza mieritreritra mihitsy ianao hoe rehefa nisy naminany taminao, na efa nisy nametra-tagnana taminao, na hoe hitanao tamin'ny fahitana, regninao mihitsy bitsik'Andriamanitra fa anao hono ho takan'izao, ianao ho takan'ry. Aza mipetrapetraka foagna fa ndana mivavaka. Vavaka Daniel fa mbola voasakagna valim-bavaka. Zany hoe tsy afaka mihitsy Andriamanitra nagnetsika an'ireo anjely reo raha tsy avy tamin'ny alalan'ny vavaka nataony Daniel avy taty. Rehefa nivavaka Daniel nietsen'Andriamanitra le hery tamin'le anjely, resy le andian'ny Persia tonga tamin'ny Daniel valim-bavaka anazy. Maro amintsika nefa riavana no tsy mbola mahatakatra ny heriny atao hoe vavaka. Ivirin'ny sasany zany mivavaka zany dia satria misy raha nahazo. Hoe agnatina jaly na mety anagnan'olo trosa. Hoe marary, zay ihany no etretin'ny sasany ilagna vavaka. Fa tadidio fa ny vavaka no miantoka ny aveniranao ray manontolo. Tadidio zany. Vavaka no miantoka an'io. Indrindra fa ny vavaka ataonao. Ka raha vavaka fotsiny koa nefa dia mbola maro no mitovy aminao. Satria ny ankamaroan'olombelogno mivavaka fa so misy ny ray vavahany fo. Ohatra mbola mijanona ianao hoe zany mpivavaka e. Mbola be da be zany ny olo mitovy aminao. Mbola maro olo afaka midefie anao. Presque olo jiaby mpivavaka daholo. Fa ndana ampio fifadikanina. Zay tohizo amin'izay nenao. Efa ela anao zay nivavaka. Fa izy amin'iraiky ty ampianao fifadian-kanina. Amen. Alléluia. Ny hindoista ne mivavaka e.
ary tegna grave be raha hagnano pratikana vavaka. Ny boudiste mivavaka ary rehetra mivavaka vetivety fa adiny famantaranandro maromaro zareo rehefa mivavaka. Ary rahantsika malala ohatra ny silamo zao mivavaka 3 fois par jour reo mivavaka todika manandrify lamaiky sisisy. Donc zany raha vavaka mbola misy afaka madefienao quelque part. Fandana ampio fifadikana. Zany tompoko ny atao miaigna ara-panahy, matakatra zavatra, vonona androso, tsy mihemotra raha vao misy principe mipetraka amin'ny tontolo ara-panahy. Ny olona ara-panahy mila mahazaka principe ara-panahy. Ovy amen. Ka agnisan'ny ty zavatra toroko anao ty. Ka mila mitia vavaka atsika raha tia andrisy. Mila tia mivavaka. Mivavaka moka minga miteny hoe vava. Mila misokatra zany vavanao io amin'Andriamanitra. Mila mitia vavaka anao raha tia andrisy. Fa tsy hoe sala mba ndesinareo mbavaka koa zahay. Mba ndesinareo mbavaka koa fiainanay. Fa anao mihitsy mila tia vavaka. Na agny an-tragnonao agny anao. Na bazary anao volaniko tamin'ny alina zany. Anao ny zao ko mandeha roplanina tsy mihidy vavanao io e. Mbola manjary misokatra fô. Fa tsy tsisy vavahany koa ny roplanina tao rivotra karaha iny laingy anao. Mahazo mivavaka fô agnatin'izy io. Mandeha posy anao misokatra vavanao io. Mandeha sambo anao misokatra. Ambony fandriagna anao vava io misokatra fô. Sa tsy marina zay. Neza. Donc zany neza misy anao dia tokony hivavaka anao. Fa tsy haiko raha mahazo anao am'izy tsy efa anao izy io. Kamo anao raha vao vavaka koa. Mila tia vavaka anao raha tia andresy. Betsaka nefa amintsika lasa kamo atsika mivavaka satria tsy mahazo valim-bavaka. Zany koa ne raha raiky. Mba magnano migny za pasteur fa tsy hitako fandehany. Tsy haiko lohany, tsy haiko vodiny. Voalohany indrindra tsy hainao le mivavaka. Tonao zay tsy mahita valim-bavaka tsy hainao le mivavaka. Maro ny olo mivavaka fa tsy hainay nambaran'ilay koragniny akeo. Satria ny zavatra rehetra atao revagna na ino agnarany mila miaraka amina fandresen-dahatra io vao milamina. Karaha andeha hivavaka zany ianao andeha hiona amin'Andriamanitra anao zay. Donc anao mihitsy mila resy lahatra fitrotro aminazy. Zay le izy mila hoe homanigny. Fionagna rehetrarehetra mila fiomana. Anao ke zao koa hiona amin'olo avakeo dia ny zao anao fa mety hoe zay avakeo mbola hitrotro amin'ny ranona miomana hiona aminazy ianao. Karaha hivavaka mila miomana mba hivavaka. Amen. Anao zany zao mba asivo calendrier mbavaka. Isan'andro amin'ny firy anao tokony hivavaka mandraigna, amin'ny firy antoandro, amin'ny firy hariva. Jerivinao le finoana anankiray nresako anao ty fa 3 fois par jour zareo mivavaka. Anao milaza fa kristianina mafana fo ary ny anjareo lazainao fa tsy izy. Nefa vavaka vitanjareo mety tsy vitanao. Tsaroko ndray andro nisy débat ohatran'izany niaraka nagnano débat tamina toerana raika ny musulman sy ny chrétien. Dia zaho izy ngia musulman io nandramby fitenegna voalohany izy mba mametraka question aminareo. Ino izy fahitanareo ty sady nalainy baiboly? Izy ny kristianina fa tenin'Andriamanitra. Mba firy aminareo raha ozy raha tegna tenin'Andriamanitra ozy ny baiboly. Mba firy aminareo izy mba avy navitany namaky izy. Tena ngaringary loha daholo. Raha naraiky izao mba andeha agnontaniako hoe firy aminareo mba avy namaky baiboly io amin'ny voalohany jusque farany. Aza mandeha nge. Sabeky tribune fanahy masina akeo. Dia takeo sangisanganenga daholo dia namalika aminay ozy izy zaza 7 taogna ozy. Farafakely izy fa intelo namakeny. Raha le tegna tezegna agnatin'le finoana. À l'âge de 7 ans ozy efa saigny mamakeny satria tenin'Andriamanitra nenay ozy ny ino moa nanjare ty Coran. Fa ny antsika baiboly tsy vakitsika sasany ary moa tsisy. Izy koa la fois ny randranganao iny atao baiboly mety mahazo misy 4 tahiny tompo. Izy koa la fois ny sakanao iny atao baiboly dia zany ane le zavatra tsy azoko amintsika. Hitanareo ny olona mpanompo sampy tsy magnatra miravaka sampy. Ataonjareo amin'ny tagnanjareo keo.
ary tsy maintsy manangan'igny zay fiaro zany hony sasany atao aketo karaha taretra zay atao amin'ny tendaka eto tsy magnatra indesy sasany ataonjareo misandry aketo fiezigna akeo fa anao na baiboly tokona tsy sanao indosiny sabeka ataon'olo mpivavaka ake anao efa izy mirana anjary mpiandry eo zany kole mamegnamegnatra anao nefa za milaza aminao fa olo mitondra fognosagna ody tsy magnatra asehony anao mihitsy fa izy mahay raha marobe moramora ozy fa za ozy managny reto ozy an-tagnako anao nefa baiboly aby tsy an-tagnanao zay nedy raha fa milovanao hoe anao milaza fa mivavaka io resako anao tamin'ny alina mbola veriko fogna fa atonga vavakanao ho izy fiantraikany dia anao mila mankatoa tenin'Andriamanitra anao izy koa tianao izy fiantraikany vavakanao anao tompony mila mbo iainanao zany izy ry karaha ataonay zao zay zao mitarika anareo mitaiza anareo raha zahay mihitsy tsy mankatoa tenin'Andriamanitra tsisy fiantraikany aminareo raha volagninay ohatran'izay l izy ohatran'izany koa anao raha vao tsy mpankatoa tenin'Andriamanitra tsisy fiantraikany amin'ny fiainanao raha volagninao dia misy ane dia mavita maharitra izy zany mandraigna izy 45 minutes antoandro izy leralera raiky akeo andro aligna izy antsasakadiny mifao mandraigna izy raha totaligna lera ivavahanao zany maventy dia tokony aventy be karan'izany koa valim-bavaka anao fa nefa jerevo fa nenenao mangarongaro loha ihany efa ahoany satria lasa tsisy fiantraikany aminao ny vavaka ataonao satria anao tsy mankatoa tenin'Andriamanitra ny olo mpankatoa tenin'Andriamanitra na amenina ananjy io mampandihy anjely an-danitra koa asinao izy anao magnano amenina fa misy anjely magnano eo ny tampoka ka ary mahatonga ny anjely hiasa ho antsika zanak'olombelona dia amin'ny fotoana mahita le anjely fa misy tenin'Andriamanitra kataovan'ny olona io zay le izy rehefa mahatonga ny Abrahama ny fanena tamin'anjely mpankatoa tenin'Andriamanitra i Josefa niona tamin'anjely nankatoa tenin'Andriamanitra tsaka metraka ny anjely tsaka metraka ny Maria ampanajana hony izy io mangingina olo mpankatoa tenin'Andriamanitra tsy mpangala barakavady sehon'anjely i Maria sehon'anjely satria mpankatoa amen ka anao mbo te hahita anjely io mbo mankatoava atreza zany zay fatran'ny fankatoavanao zay dia igny no mitondra puissance amin'ny vavaka ataonao io direct amin'Andriamanitra fankatoavana aza magnano somasoma amin'io izy koa te andresy satria ny fankatoavanao ny parole de Dieu no mivadika puissance amin'ny zavatra teneninao sy amin'ny fiainanao andavanandro fa raha tsy mpankatoa tenin'Andriamanitra anao mivazavaza foagna agnaranao fa tsy mivavaka dia lasa tsy mivaly le vavaka ny ankamaroan'olona nefa rehefa valim-bavaka ny mameky ananjy fa izy tsy te hagnaraka sitrapon'Andriamanitra tsy te hagnaraka sitrapon'Andriamanitra misy olona niraisiko zay zao nisy fotoagna dia hoe zay pasteur ozy mba mila vahaolagna avy amin'Andriamanitra dia ho za mantsy anazy nareo moa fa vita mariage mbola tsy vita indahana ho ataovy mariage io nenay moka rehefa nikontikontigna le mariage eo amin'ny 250 millions va mavita ananjy tsy marigna oza zay akory zao anotsika zao dia zao ozy fa nambazaigna eky dia zao ka olo vognona ozy anao hiala amin'izany fa hiankigna ny fiainanao zany i mariage io teo mbola nisalasala dia nasorako taditady vola hely dia aza mitaditady vola hely zay miza fa ndao ataovy mariage nareo voatapa-kevitra zareo na noratra fanambadiana na machine mariage ny sokatra lalanjareo fankatoavana mba hainao moa hoe le rano Jordan tsy rano Jordan ngeny nagnasitrana ny namany fa ny fankatoavany namana le tenin'ny Eli hoe ndana mijoboka impito amin'ny rano Jordan satria ny tenin'ny Eli tenin'Andriamanitra dia ny fankatoavany namana an'igny irano mangatsiaka fandroangisy fandroana ino fitsakana omby lasa nagnasitrana bokana fankatoavana azaveko kely koa tamin'ny alina i Eli mpaminany dia goaika no nasaigny nitondra mofo nasaigny nitondra hena ho anazy fa tsy very tandala tsy lany antsasany hoe nanjavony koa nantsasaka hena io hena gn'ino nohan'ny goaika io tsisy nanimbinana nanikely fa tonga somantsara tamin'ny Eli tagny ilandraindrankerita satria nankatoa tenin'Andriamanitra izy misy raha maventy be dia asan'ny tompo aminao io
fankatoavana. Dia menara mankatoa manomboka amin'ny raha hely agny anomboagna ananjy. Anao mandengandengy mbo miagniky malo. Koa fitady amavatra igny anao bao antegna iahagna e. Atomboka amin'ireny aza mandenga. Baiboly miteny aza mandenga dia mbo tsy mandenga anao zany. Minimum manasozy. Ary antsika kristianina igny tokony mbo fankatoavana raiky mbo malaky be mbo vitantsika magnano ananjy aza mandenga. Ankoatrany idiranao amin'ilay hafa. Fa mba teneno kely amin'ny akaikinao zany anao zay didigny mbo vitanao hoe asy mbo vitan'ilay aza mandenga. Hitanao na tonga ny Ananias sy Safira maty vokatry lenga. Azonao? Satria izôvy moa rainy lenga devoly. Maty arô tsy tradrano satria nandenga. Ka tandremo atsika nendray tia mivavaka amin'Andriamanitra nefa mbola mpandenga. Ary matetika ivoan'ny lenga vambavanao. Ivava sady ampiasainao amina lenga io, ampiasainao amina vavaka, c'est pas normal. Atsika am'izay izy, zany mahatonga ivavaka io tsy mivaly ravany. Atsika mivavaka fô tsy mankatoa tenin'Andriamanitra, dia tsisy force ivavaka igny agnetsika anjely, agnetsika an'ilay fahasoavana ho tonga aminao eo. Namboarin'Andriamanitra ny zavaboary fa niandry Adama izy niteny hoe ry hono izy voambarika agnarandry. Ry ozy coco, ry ozy litsi, jusky niany zay napetraka Andriamanitra. Fa tsy Andriamanitra nametraka ny agnarandreo. Ka raha misy zavatra tianao hitranga amin'ny fiainanao, anao mila mametraka anazy amin'ny alalana vavaka. Ary na dia fa nisy ny vavaka ho anao ara mivavah foana ianao. Na dia fa nisy naminany ho anao ara mivavah foana, tegna tereo agnaty vavaka. Zany izy antony andehanantsika rehefa zoma mivavaka sy mifadiana. Tainy tompo atsika jiaby. Mino zao fa azoazonao amin'izay le lesona. Amen. Satria ravagna ny olona tsy te ankatoa tenin'Andriamanitra matetika sahiragna vao mahazo valim-bavaka. Avanao zany tsy mba te ankatoa tenin'Andriamanitra sahira karaha ela be zany. Anao mivavaka fa anao tsy mankatoa. Dia majereo zany sao dia misy zavatra mbola tsy ankatoavinao nefa anao mila valim-bavaka. Anao ihany mibloke an'ilay zavatra. Dia ndana jereo eo. Tainy tompo atsika jiaby. Tain'Andriamanitra ianao misy hery riavana agnaty fankatoavagna azadinonao zany. Anao tia mivavaka io. Misy hery agnaty fankatoavagna. Ary misy fiantraikany hatrany mivavaka ataonao io raha vao mankatoa anao. Zany natonga ny mpianatra nandroka devoly fa tsy voarokanjareo le devoly ndesigny tamin'i Jesosy tonga dia voaroka. Gaga moka zareo. Zay karaha mba magnano ihany amin'izy ity fa nagnino tsy voarokanay nefa taminao izy vetivety kely. Raha vao igny karazany igny ozy Jesosy voalohany indrindra noho ny tsy fisiny finoanareo. Ny olo manam-pinoana zany revagna dia voalohany indrindra fantaranao finoanao dia ny fankatoavanao tenin'Andriamanitra. Agny nahitagna anazy. Fa tsy hoe mihina, anao mihinan Jesosy, niny. Izy ino manjary atao amin'izany, mivangivagnitika fogna, mihina raha. Za maratsino an'igny, za atao aminahy tsino ananjy. Mora be le miteny karaha zany, tsy zany ny fantarana olo mino. Ny fantarana olo mino, mankatoa tenin'Andriamanitra. Mankatoa. Igny afantarana ananjy voalohany, fa tsy hoe anao manandra-tanana na anao mangovotro koa fa mivavaka, tsy zany afantarana olo mino. Fa izy mankatoa tenin'Andriamanitra. Dia manomboka eo igny olo igny tonga amin'ilay tenin'Andriamanitra hoe ny oloko marina ozy. Ino moa mahatonga izay oloko marina misy tenin'Andriamanitra agnatiny akao. Ny tenin'Andriamanitra natao hoe fahamarinan'Andriamanitra. Tainy tompo anao. Ny oloko marina ozy dia velony finoana. Lasa mamelogno amin'izay le raha avy eo. Satria misy voa maniry agnatinao akao. Ino le voa akao? Tenin'Andriamanitra. Asa magnano bosibosy hoe za mavita mivavaka adiny raiky nefa tsy mankatoa. Ny sasany mavita mivavaka adiny telo nefa mbola tokantragno maso. Za aloha vavaka lefa koa rano mangatsiaka fo. Tany nomboany. Izy mahery izy. Tendany hoe bokasoko izy koa fa magnano izy io.
teny amin'ny teny tsy fantatra zany izy ola vilefo no koa refa mangala mora koa fa marigna ananjy mivavaka fa jerevanao valim-bavaka ananjy tsisy de gagana mbanao mizary miviavy mahafanany mirehetra io anao ka mahita devoly roan'izy ke ozy dodo mirehetra io afo anao fô tsy mamasaka akoho afo zany nefa tokony mamasadra amen asio fankatoavana izy koa tianao hisy heriny vavaka sy fifadikanina ataonao asio fankatoavana amen na zay no secret raha tsy misy an'Andriamanitra tsy maefa ninninna tsika zanak'olombelona akory moa tonga an'Andriamanitra aminao nefa nivavaka ary raha tsy misy olombelona tsy afaka manao ninninna koa Andriamanitra jereva izy nitondra famonjegna teto fa tamin'ny alalan'i Jesosy natao olombelona raha tsisy Andriamanitra tsy maefa manao ninninna tsika raha tsisy atsika koa nefa Andriamanitra tsy afaka magnano ninninna amintsika eto donc zany ny Andriamanitra sy ny olombelona zavatra natao ifandray 24 heures sur 24 amin'ny alalan'ino fifampiresahana ambavaka anao nge rehefa tegna mazoto mivavaka lasa managna le atao hoe fanahy ny vavaka azonao te hivavaka fogna anao ary regninao mihitsy agnatinao koa misy raha mivolagna aminao zao ndraiky deso ambavaka zao ndraiky deso ambavaka rehefa tegna tia mivavaka anao lasa managna le atao hoe fanahy ny vavaka engane mba hirotsaka aminao zany lasa misy signal amizay anao sy Andriamanitra zay mahatonga andregny olo na heno tamin'ny tompony satria zare matetiky mikoragna akory moa henonao anahy nefa anao tsy mijery page Facebook na tsy mitandregny fandarako amin'ny radio tsy mandeha mitany misy anahy da ahoana itenenao zany naregniny paster nandray ka matonao zay manomboka miteny na heno an'Andriamanitra aho mpivavaka anao zay mpiresaka amin'Andriamanitra anao zay satria fa misy principe napetrana antsoy aho izy de ho valiko ianareo donc tsy maintsy misy conversation zany ao misy dialogue ao raha vao vavaka nresaka mazava be zany hatramin'ny fisainan'Andriamanitra torony anao ny olo rehefa matetika mifampiresaka aminao hatramin'ny fisainany atorony anao toetrany atorony anao raha andeha ataony atorony anao ny fikasany atorony anao programme anazy jiaby fantanao hatramin'ny vakancy ananjy fantanao rehefa mifankazatra nare ta iny Jesosy anenao zany ravagny dikany atsika mivavaka io fa tsy hoe tiazo lalahy za zegny de vavaka Jesosy mataovy matonga mitogna tiky lalahy anahy tsy zegny fogna le ivavahany fa tegna hoe ifankazaragna amin'Andriamanitra ifikiragna amin'Andriamanitra atonga anao tena hiverina amin'le antsona hoe divinité amen zany izy io avako ary tsy misy olona zay hoe afaka magnano raha tsisy an'Andriamanitra zany tsisy matonao afaka nagnano raha neken'Andriamanitra raha nataonao matonga antsika mbola velona izao eken'Andriamanitra ny fahavelomantsika ka ny vavaka no intermédiaire entre le divin et l'humain io no intermédiaire ahafahan'ny zava-panahy ifandray amin'olombelona vavaka io zany no accès io agnaty vavaka ary mandritra fifadikanina ataontsika tsika tegna atoroko anao daholo reto ny fomba fivavaka karaha an'izao tokony atao rehefa mivavaka atoro anao tsikelikely de amin'igny anao nambany tragnonao agny anao na tsy mpivavaka journa eto ary anao fa manomboka hainao am'izay ny tokony atao hoe zao ke zany atao rehefa mivavaka ta iny tompo atsika jiaby amen ka ny vavaka ataontsika pino no manome alalagna an'Andriamanitra hiasa amin'ny fiainantsika zany dikany vavaka rehefa fagnomezagna alalagna an'Andriamanitra izy zao niteny raha misy izy roa na telo vory avy antsony anarako de ho afovoany aho amin'ny fotoana zany ianao mivavaka de marigna amin'igny tenin'igny Andriamanitra afovoanao keo izy ohatranao zao ampisakafoanagna mba mivavaha atao mba mivavaka ny zanakanao ary rehefa mivavaka ampisakafoanagna aza atao malaky be amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen tsy atao zegny fogna fomba saotra Andriamanitra mbola mihinan-kanigna ary vady aman-janako mankasitraky mbola nasinao ro rano hoanina efa tsy varimegnana no hoanina tamin'ny ranotsira tompo mbola apetraka aminao koa no avy nyreto zanako reto mameo fahasalamagna ny marary taio zay mbola ataon'ny tagnany agnaty fotoagna ivavahagny
akeo magnaroatra mamikoragna tsy zany antsika fo tompo sakafony mpanimeny soa Jehova mpanimeny soa amen arivo tokoa tonga dia hoe ohatrany hoe vavaka fikasika zany izy tonga dia samy miala fa tegna mila miresaka mihitsy ianao amin'Andriamanitra devant ny sakafo nameny ianao atoran'Andriamanitra programme ary sendra tsy akira misenao mbo ndisina ambavaka ampiananke agny raha papan'izay tokony ary ninana tao nefa namita mission anjegny hony taio izy tompo ampinanana aky magnano an'izay satria ndraindray adigninao zany tsy vitanao zany nefa tsika misy intelo isan'andro mivavaka hany onle mbo mpagnanjay ko tsy raha tonga dia efa jelanao fogna sia mandregna anao tsy maintsy mivavaka sakafony zanakanao na sakafo hoaninao dia efa amin'igny dia anao dia efa afaka magnararoatra hoe antoandro anao tsy maintsy hitondram-bavaka ary akoatra agna pasteur amin'ny fifadian-kanina ino le ndesigna am-bavaka mandeha mpiangonana to ndraiky anao sikariva tahiny tompo anenao ary vao maheranao tokony handagna fotoana hivavahana zany revagna mahatonga antsika bloqué matetiky tsy ampivavaka dia ao ndraiky ny mivavaka fa tsy hainy tokony atao rehefa mivavaka izy fa natorotoroko anao teo igny ny ampahany tahiny Jesosy antsika jiaby miandry antsika hivavaka Andriamanitra zay vao manao zavatra ary tsika eto ambony tany miandry zavatra avy amin'Andriamanitra ka vavaka ny moyen ahafahanao magnatanteraka an'izany io ihany no ahafahanao magnatanteraka an'izany sady iankigna ny hoavinao ny vavaka misy zavatra amin'ny hoavinao eo fa pareko karaha neny Daniel nyresako teo fa bloqué tagnelagnelany teo miandry vavaka ary tandremy sao dia mbola karazan'igny neninao sahala amin'ny devoly nyroany Jesosy dia hoe raha igny karazan'igny ozy Jesosy tsy afaka igny raha tsy amin'ny alalana vavaka sy fifadikana raha igny karazany tsy fantantegna sy mbola karazany eby nenin-tegna io ka andory avana izy ka mbola mahavita ihany ianao mivavaka raha mbola mahavita ihany ianao mifadianina mba midiry agnatin'ny vavaka sy fifadikana mba amizay mba samy miala boly amen amen iankigna ny hoavinao sy ny fiainanao ray manontolo ny vavaka ny vavaka ihany koa dia fisintomagna zavatra avy amin'ny tontolo ara-panahy ho lasa hita maso misintogna zavatra anao hoe Jesosy ao mba ataovy tonga volanay ivola io avy amin'ny tontolo ara-panahy ho lasa hita maso ny tongoninao tamin'ny alana vavaka dia tsy mila reraka anao manonona ananjy tsy mila reraka anao miteny ananjy o Jesosy ao le karan'izao Jesosy ao ndesinao am-bavaka amen misy nentsika ake zao tatoato mety efa niahagna anao ny vavaka izy aloha ny tompony mahalala fa za mba hiahagna zay vavaka izy ozy ny baiboly anareo mpampatsiaro an'i Jehova aza mitsahatra ampatsiaro fo izy tsy mila reraka anao teneny fogna izy amin'ny Luka 12 ao izy nagnome fagnoarana an'izany Jesosy nisy mpitondra tegna nagnino ny mpitondra tegna io naherina angataka or nefa ny le olo nangatahany olo ratsy fagnahy tsy mba megna maso olona tsy matatra an'Andriamanitra olo masiaka fa saky ny mpitondra tegna isan'andro mandeha tamin'ny Jesosy Kristy tamin'ny zafady ndeha tamin'ny olo mba mevorariny zaho izy am'le managna ady aminahy dia fa rano ny ketraka eky nga io vezivezeny ake fogna isan'andro dia nameny rariny ta ozy fitofoko amin'ny antibavy to mevorariny agny izy mba imaginenareo izy fa nahipo tsara ratsy fagnahy io arozy nagnome rariny an'le vehivavy mpitondra tegna menka ozy fa za Jehova Andriamanitra tsy agnome rariny ny olombo fidiny va ozy ary mo hitaredretra va izy fa ndraikindraiky anao tsy mankatoa tenin'Andriamanitra dia tsy efikasy le vavaka na dia tia agnome rariny anao ary Andriamanitra mba ataovy mba misy an'izay tenin'Andriamanitra zay mba maniry agnaty fiainagnanao koa mba aiza zany zao tombaovao zao agnatin'regny fampianarana regny agnatin'regny zavatra mba sain'ny tompo ataonao regny mba firy am'izy regny mba ankatoavinao mba jerevy tsikelikely dia miveregna tsy moramora hoe araiky ty regleko ty araiky ty aloha ty ajanoko ty dia regleko ty araiky ty androso misimisy kokoa za amity jerevo samy mandiny tegna ataovy bilan hely fiainagnanao jerevo hatramin'ny fahalemenao faiblessenao jiaby jerevo hatramin'ny fahotagna malaky mahazo anao dia ndana regleo miaraka amin'Andriamanitra
fa ho hitanao fa anao vao magnano amen fogna zao misy anjely mikoropoka ko raha misy ino ozy anao magnano amen misy ino ozy anjely re ho tanteraka aminao ne zany amin'ny anaran'i Jesosy mila mankato vonona amin'izany ve anao mila vonona antsika ankato dia tsy maintsy mahita valim-bavaka ianao amen fisintomagna zavatra avy amin'ny tontolo ara-panahy io ho lasa zava-misy aty amin'ny hita maso dia mba ataovy zavatra tsy maintsy riavagna amin'ny fiainanao ny mivavaka ataovy tsy maintsy asivo reveu za asivo lera asy hoe isaka amin'ny 12 dia naizanaiza misy anao rehefa amin'ny 12 mivavaha asa isaka amin'ny 7 naizanaiza misy anao isaka amin'ny 7 mivavaha asa isaka amin'ny 2 antoandro naizanaiza misy anao rehefa amin'ny 2 antoandro mivavaha karaha ataonao zao tsy maintsy mivavaka anao mandregny mivavaka anao antoandro mihinan-kanina anao mandregny mihinan-kanina anao antoandro mivavaka mihinan-kanina anao hariva dia agnatin'ny regny asivy vavaka indeso ambavaka agnatin'izy regny profiteo akeo ampiaraha misakafo io vazahanao amen ampiaraha misakafo akeo vola desanao vandafy ampiaraha misakafo akeo daholo fiainana fanambadiagnanao fahasalamanao ararotonao akeo anao mivavaka amen ary ao amin'ny Matthieu 6:5 dia nametraka mihitsy Jesosy hoe raha mivavaka ianareo anao izy tsy niteny mihitsy hoe tokony hivavaka ianareo izy tsy miteny mihitsy hoe sao dia tokony hivavaka fa izy hoe raha mivavaka zany hoe zavatra tsy maintsy zany izy zavatra fanao salambe raha misotro rano ianareo zany raha tsy maintsy ataonao isanandro raha mihinan-kanina ianareo dia ohatran'izany koa mivavaka zavatra tsy maintsy atao isanandro raha mivavaka ianareo Jesosy dia manaova tahaka izao hoe raina eo zay any an-danitra zavatra mila petraka anao isanandro zany anao mandeha milalagna io na mba anao viavy mitovy na antibavo na antida na tsy anasa na célibataire apetrao foana hoe zanak'Andriamanitra considéré zany hoe tsy mandeha rery anao fa agny babanao Jehovah-Andriamanitra ny agnarany dia chaque fois amin'izay anao zany mba matsiaro kely dia miteny hoe ray eo apapay amen ababa raina eo zay any an-danitra miconsidéré zany ianao fa zanany dia izy babanao ataovy amen karaha zay gny atao mivavaka dia na dia volo maregnan'igny mantahotro karaha ataoko za zao ery Davinao regny zanako agnarako hoe Davida tsy mampigadra aby koa magnantsy zay fa izy koa ry Davinao tsy Davida agnantsovany anahy hafahafa be maregny zegny Davida andeha hianatra izy mandregny dia Davida ozy ka atsika hatragny amin'ny andro ny testamenta taloha rehefa nampianatry Mosesy niresaky Abrahama dia niteny hoe Jehova Andriamanitra fa rehefa tonga taty afara dia niova izy hoe Emmanuel amintsika Andriamanitra présent ary rehefa nampianatra ny vavaka Jesosy Kristy dia ozy nareo kofa mivavaka ozy azadigny miteny hoe raina eo zay any an-danitra Père Céleste Père ary no miteny hoe ray igny aza mieritreritra hoe zaza misisiny hoe zaza andragno za magnantso baba io antegna amen tsy baba helinao izy fa tegna babanao amen donc managna zo ianao angataka zavatra aminazy managna droit ianao andova anazy managna zo ianao iresaka raha jiaby amin'ny babanao zany amen 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 tahiny Jesosy ane antsika jiaby miandry antsika hivavaka rehevagn'Andriamanitra vao manao zavatra taddio zany ary ny vavaka ihany koa dia fampatsiahivanao ny zonao zay ny vavaka mampatsiaro zonao anao hoe za dia zanak'Andriamanitra atao regny ny vola reo hoe nao zanak'Andriamanitra satria any Jehovah ny tany zay rehetra eo aminy ka amin'ny fotoana ianao miteny hoe papa hatramin'ny vola reo mikepakepaka hoe igny moa zany zanaky deba ozy anao miteny hoe papa miasa loto mobile amin'ny concessionnaire reo ozy hoy ireo zanaky tompotsika ozy any Jehovah ny tany zay rehetra eo aminy karaha zay gny ataova agnaty loha dia ho hitanao fô fi mivavaka zany antony natonga ny Jesosy niteny izy koa mivavaka volagno hoe ray eo mba maregny hoe ray eo dia fa miasa loha tokotany jiaby titre bornir io hoe ozy avy olo ro
satria any Jehovah ny tany zay rehetra eo aminy. Tainy tompo anao e. Raha vao tsy zany ny ataonao mivavaka dia tsy mivaly io, tsisy raha tetry. Zany mahatonga Baiboly miteny izao rehetra zao ozy dia misy ento fantatra, miandry ny fampisehoana zay tena zanak'Andriamanitra. Misy ento fantatra. Ahoana moa ny ahafahanao miseho amin'ny fagnantsovanao anazy? Tanao zao izy koa mandalo amin'ny tanàna raiky président république, tsy olo jiaby afaka magnano baba ananjy. Fa le zanany naterany, papa, ary vao maregny ifeony izy tonga dia mikoropaka namba président. Ahoana? Aozy. Azonao? Dia raha anao zany vao regny n'Andriamanitra miantso anazy hoe papa, tsy olo jiaby magnantso anazy papa. Vao maheno an'igny feo izy tonga dia mikoropaka, hoe ahoana zany Blandiny ozy? Ahoana zany Sarline ozy? Satria no maregny ny tsara hoe zanako zany matoa magnantso ianarana zany. Tsy olo jiaby zany dia agnantso anao amin'ny agnaranao hoe tsy haiko zovy agnaranao. Ho an'le niteraka, izy koa tegna zanaka anao, tsy masaky magnantso anao amin'ny agnarana. Fa tsy maintsy amin'ny mahazanaka anazy. Zany ataovy koa fa mivavaka. Amen. Dia ahita valim-bavaka ianao. Ary amin'ny fotoana anao mivavaka zao teo dia mampatsiaro ny zonao anatrehan'Andriamanitra, sady fampisehom-pinoana zany ny vavaka. Fampisehom-pinoana. Ny afantarana olo raiky mino zany dia izy mivavaka, tia mivavaka. Averiko eto melohany maranako ny lesona fa ny olo mifampiresaka matetika riavana mifankafantatra programa. Azonao? Ka io Andriamanitra io isan-taogno misy programa. Eno tsara ty lesona ty. Amintsika mikoragna ke misy programa andeha ataon'Andriamanitra ambony tany. Naiza magnerana an'izao tontolo zao. Tsy ho fantan'olo jiaby anefa zany. Fa zay olona tia ifampiresaka aminazy, anapa-kevitra ifampiresaka aminazy, zay olo zay tsy maintsy afantatra programan'Andriamanitra. Même amin'ny fiainanao io misy programan'Andriamanitra. Fa tant que mbola tsy vonony ianao ifampiresaka matetika amin'Andriamanitra, tsy koragniny aminao i programa io. Jereo tsara tamin'ny andron'ny Abrahama, rehefa andeha handrava ny Sodoma sy Gomora Andriamanitra nandefa anjely anankitelo. Dia zao mihitsy ny firazan'Andriamanitra hoe moa feniko ny Abrahama sakaizako fa zay ataoko. Lasa mpisakaiza amin'Andriamanitra anao zany, mifankazo am-po aminazy. Dia zegny raha andeha ataony tsy afeniny anao fa atorony. Amin'ity taona 2025 ty wisy programa ngeza be andeha ataon'ny tompo. Ndana mifampiresah matetika aminanjy, ino maro andeha ataonao hoe? Fa tsy maintsy wisy andeha bisibisiny aminao reo. Fa misy any riavagna olo jusque tapitra fogna taogna izy mikroaze le bras igny, tsy mba fantany zany alaliny zany hoe mifandray amin'Andriamanitra. Tsara mbola mba nataony zany hoe mivavaka sy mifadiany zany. Tsy hainy aby namba zany hoe miresaka amin'Andriamanitra zany. Ary veriny fa secte raha vao magnano hoe raha eo. Niova ndraiky sy fivavahana anazy zany tatoato ray nino. Ray nay zany an-danitra. Amen. Mino fa mifoa tsara ny sainao androany hivavaka. Alleluia. Tainy Jesosy ianao hoe betsaka zavatra tian'Andriamanitra atao eto Madagasikara. Ary io riavagna ny école de prophète maventy indrindra fiainam-bavaka. Tsisy ankoatrany. Sasany moa ko mandigna metran'olo tagnana zany, eny ilaigna regny. Fa aveo anao mivavaha, managna fiainam-bavaka, fa mikoragna aminao akao Andriamanitra. Mirevele zavatra maro aminao koa Andriamanitra. Ka ny olo tsy ampivavaka aza metritry hoe tonga dia aminany be karakory zay. Matonao zay lasa mpaminany, mandany adiny maromaro anao zay amina vavaka. Mifampikoragna. Mifampiresaka. Ka ny olona mifampiresaka, mifankafantatra programa. Tianao fantatra ve ny destinénao? Midira agnatin'ny sekoly mivavaka. Tianao fantatra ve programan'Andriamanitra mivady aman-janaka anao? Midira agnatin'ny sekoly mivavaka. Ary tena mediva varotra mihitsy Jesosy eo, mba mevohery za ahafahako mazoto mivavaka. Satria io farin-dratsy ty atsika, mihira atsika mavita dolo, magnano karaoke. Mandiha atsika mazoto, minan-kanina atsika maefa, mimoe moa fa tsy koragnina, magnano fety fa oka fotsiny. Fa raha vao hoe hivavaka, ohatrany misy raha mikarenkona zany agnaty. Jereo moa ny sampagna vitsy olo indrindra am-piangonana moa, sampana intercesseur. Nefa mpivavaka am-piangonana maro, fa ny intercesseur vitsy.
nefa tsika jiaby reo tokony intercesseur tokony olombavaka fa eo zany dia fahitana antsika akato de agny zany tsy dia mazoto sasana intercession va tsy afaka hoe intercesseur va magnivogivondao daholo atsika nefa io ny tokony placenao intercesseur ny intercesseur dia mifanakaiky amin'Andriamanitra isan'andro ary tokony anao agnaty tokantragnonao agny tokony olombavaka vehivavina vavaka ataovy amen 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 alleluia tsy ampy anefa ho zaho teny vavaka fa mila ampinao fifadikana ary ny fifadikana irery ihany ny fomba afaka mametraka ny vatanao io eo ambany fifehezan'ny fananao izinao zany ihany ny fomba fahany izy mipetraka amin'ny plasiny tatsika zao reto fitaovagna atsika reto samy mipetraka amin'ny plasiny ka i vatananao io manana plasiny natao feheziny ny fananao natao tantaniny fananao fa matetika izy io manotra ny fanahy io ary voalazan'ny baiboly zany ny nofo izy manotra ny fanahy fa amin'ny fotoana ianao mifadiana dia igny rery ihany no ahafahany vatana io mipetraka amin'ny plasy afaka feheziny fananao amen zany ny antony ifadianantsika hany satria amin'ny fotoana mifadiana ny olo anankiray dia manomboka miegna ny fitabatabany fony miegna fitabatabany fo io manomboka calme anao na mba hivolagna aby tsy efanao kofa midimidry 3 jours zay arabainao ntsazany ay tompo efa tsy dia mavita tso 3 jours zay 4 jours moa dia efa aoka fotsiny miegna vitany vatagny anomboka tsy te hihetsika io na imasonao iba tsy te hisokatra te atory fô repo tanteraka le vatagna moa le vavony zatra mikorotokorotoko tsisy raha korotony eky mihetry tanteraka izy amin'igny dia manomboka voafehny fananao amizay zany mahatonga hitanareo regny olo marary amin'ny hôpitaly regny ny tegna magnonofy mahita raha hafahafa ny olo marary satria presque olo marary tsy mihinan-kanina ny akamarony tsy mazoto mihinan-kanina dia lasa matanjaka be ny spirituelny sasany mahita olo zany ndraiky mandeha aminanjy amin'ny hôpitaly eo nahita raha fotsy be zany nahita raha karanjao zany ary rehefa magnonofo izy gidragidra be raha hitany agnaty nofo satria tsy mihinan-kanina izy igny ihany mametraka ny vatanao io eo ambany fifehezan'ny fananao fifadikana taigny Jesosy anao mino zao fa azonao zany miomana nefa ho isy karazana invitation maro be ho avy aminao ke rehefa anao ifadiana mariage nery ihany invitation amin'ny restaurant bonaneny antavaratra bonaneny antatsimo bonaneny sakalava bonaneny agnalanjirofo ho avo daholo jiaby zany satria ny fifadikanana tsy zavatra tsotsotra fa combat ady izy io ady amin'ny aranofo zay ataon'ny fananao satria raha vao tsy ara-pananao misy raha marobe amin'ny tontolo aranofo tsy voafehinao satria tsy mipetraka amin'ny plasy tokony ho izy ny vatanao zay fehezin'ny fananao azonareo izy agny zany fiaingana izy io avana mila voabaiko n'le spiritualiténao ny vatanao dia igny kisarisary igny amizay ny refleteny ty fiainana ty hoe ka ianao ke olona afaka mifehy inona no hitan'ny fehezinao voalohany ny tegnanao mifankahita moa ky zavaboary rero mifankafantatra ireo zavatra dretra amboniny ty fiainana ty ka raha vao manomboka hita amin'ny vatanao fa manaiky ny fananao ny vatanao dia ho hitany vola ry koa fa olo azo ikegna anao ho hitany tokantragno koa fa azo ikegna anao ho hitany fahasalamagna io fa olo azo ikegna anao io zany no base ravagna izy io zay mahatonga an'izy hoe herin'ny vavaka sy fifadikana misy hery misy puissance amen ny fifadikana eny koa dia misarge anao raha zagny anao izy koa raha kafe lamara lasa natoy ny herigny natoy zany anao kafe matoy izy koa raha zany anao batterie efa saiky faible ny herigny ny sargegny ndray mandeha ndraiky zay le fifadikana na même io vatanao io ange agnatiny anao mifadianina mesalama magnontany anao ny regny scientifique regny fa ny fifadikanina dia mirajeunira olo magnavoataova jiaby satria mba repos hatramin'ny rainao koa mierigny salama tsara
tsy miasa be tsony magnodigny sakafo sy ny sisa. Fifadikanina, mirajeunir, mahasalama azy io. Fa tsy tiany tsy amiagna hanina. Malemy izy vao tsy mihinan-kanina. Tia atory fogna izy vao tsy mihinan-kanina. Tsy hetsiketsika izy vao tsy mihinan-kanina. Igny nefa ny fametrahana anazy eo amin'ny plasy anankiray zay afaka baikony fananao. Amen. Zay na tonga ny Jesosy niteny raha vao igny karazan'igny tsy afaka igny raha tsy mivavaka sy fifadikana. Satria igny karazan'igny nahita fa i Jesosy mavita mifeny nofony. Azonao? I devoly io zany na oroanao raha vao jerevana ianao misy raha mbola tsy voafenao na iraiky io tsy voafeno izy za ve feheziny dia tsy miala izy. Azonareo? Ka ry Petera nisy karazana devoly voarokan-dry Petera. Fa misy karazana devoly tsy nanaiky andry Petera satria nisy zavatra mbola tsy voafendry Petera. Azonao le izy atombohy aminao jerevo ny tegnanao, jerevo ny fiainanao dia hitombo ny ara-pananao. Manomboka eo anao lasa mavita zavatra tsy vitan'olona satria feno an'Andriamanitra. Zay le izy, feno an'Andriamanitra. Ary misy rehefa karazana fanahy ratsy tsy matahotra mihitsy afa-tsy olona mpifadianina eny natahorany. Misy zany. Misy problème tsy matahotra mihitsy raha tsy efa hitany ianao hoe mba mpifadiana. Zavatra nisy tao agnaty Baiboly zany. Farany ny fifadikanina manetsika an'Andriamanitra. Manetsika an'Andriamanitra. Lasa miasa amin'ny fiainanao Andriamanitra. Eto vao tanteraka l'Exodus 14:14. Jehovah oziady ho anareo fianareo angina. Amin'ny fotoananao mivavaka sy mifadiana mihetsika Andriamanitra. Daniel rehefa nanomboka nivavaka sy nifadiana nihetsika Andriamanitra. Resy le andiana Persia nanakana valim-bavaka. Manetsika an'Andriamanitra. Amen. Mba tiako anao mba hifadianina. Mba tiako anao mba hiditra agnatin'izany sehatra zany. Raha tianao mba hihetsika Andriamanitra. Tsy mba tianao ve Andriamanitra fogna no mihetsika amin'ny raha jiaby ataonao? Tsara ne zany revagna mahita fahasoavana anao amin'ny fiainanao andavanandro. Fa tsy fahafantarantsika an'izany taloha variegna antsika zao janvier zao nefa ny fomba fagnetsehana anazy amin'ny voalohan'ny taona. Anao magnetsika igny to dia mihetsika zisika amin'ny faran'ny taona. Amen. Ary amin'ny fotoana mifadianina ny olona anankiray ny fifadikanina dia mampitony fo. Zay mahatonga anao mora mandre an'Andriamanitra. Zay ny fifadikana. Mampitony fo. Lasa mitony le fonao dia lasa mora mandre an'Andriamanitra ianao. Lasa sensible ianao amina resaka ara-panahy. Mitony ny fonao ary lasa mora mandre an'Andriamanitra. Ho tanteran'ny tompo aminao zany. Ndao ry havagna tegna mba ilo fatratra mihitsy mba manaovy ianao sakrifisina fotoana ho an'izay miasa ho zany mba mangatà demandena permission ampiasana, mangatà congé mba hiditra agnatina vavaka sy fifadikana. Sendra motsany tsy afaka mba isaka hariva mba miezah mba tonga eto mivavaka tsika eto sady mandray fampianarana sahala amin'ny azonao androany dia mba ataovy mihitsy ao anatin'ny 21 jours manomboka amin'ny latsinainy zao hiditra agnatin'izay tsika. Ny asabotsy ihany tsika ny tsy mandeha aty satria sabotsy tsika magnomagna lahady dia samby amin'ny tokantrano. Sabotsy ihany eto ny tsisy fotoam-bavaka fa ny ankoatran'izay misy foana manomboka latsinainy, talata, larobia, lakamisy, zoma dia sabotsy. Amen. Mba agnontania kely ny olona akaiky anao mba inona tamin'ny lesona teo hoe mba voarainao. Farany raha mahafinaritra anay mpampianatra reto mba mahita mpianatra mahatadidy leso sy nandray leso. Ka mba agnontania kely le olona akaiky anao mba ino hoe raha mba voarainao tamin'izy jiaby ty ve. Izy koa tsisy olo akaiky anao dia rindrigny volagno. Ino raha voarainao. Sady hiaraka hitsangana antsika andao mba hivavaka andao mba hiaraka hivavaka tsika araka izy natoro anao takereny regny ny secret zany hoe mivavaka zany. Ka mino za fa tsy hainao tsony le olona kamo hivavaka. Mino za fa tsy hainao tsony le olona hisalasala hivavaka. Mino za fa tsy hainao tsony le olona kivy rehefa mivavaka. Fa ndao tena hiditra agnatin'ny fiainam-bavaka mangatà mba anagna an'izay fanahiny vavaka zay anao hirotsaka ao anatinao. Asandraton'ny feontsika rehetrarehetra. Raha eo mbola mankasitraka anao hatrany zay ny amin'ny fotoanandroany zay nafahanay ny ao anataminao. Dia rainay sy ankalazainay ny anaranao, omenay voninahitra ianao satria tomponay, mpanjakanay, Andriamanitray. Miantso anao a tompo androany
mba hidina atao anatinay ny fahasoavana, hidina ao anatinay ny fiainam-bavaka, mba samby azoto hivavaka zay tompo, mba samby azoto hifadiana zay, mba samby azoto hitady an'Andriamanitra zay, samby azoto zay Jesosy manomboka androany, tsy ho kamo fa ataonay ho emploi du temps amin'ny fiainanay mihitsy ny fotoana tokony hivavahanay. Naizanaiza zay Jesosy dia hiaona aminao, naizanaiza zay Jesosy dia hifanerasera aminao, apetrakay manomboka androany reo karazana fotoana, reo karazana alarme any amin'ny telefôna, any amin'ny montre, mba hiaonanay aminao isa minitra isan-tsekondra. Jesosy eo mangataka mba ampitomboanao anatinay ny fahazotoana mivavaka, mba havitriky zay hivavaka, mba tsy ho kamo zay mivavaka, mba tena hiaona aminao zay naizanaiza, atsiaro anao foana naizanaiza, mangataka tompo le fanany vavaka, fanany vavaka, fanany vavaka, mba hirotsaka ny anatinay, ampahiratony masompananay tompo, mba tsy ho jambenina zay, fa mba hahiratra, azoto hivavaka, azoto hivavaka, ka nininona fanahy ratsy miataky, nininona fanahy ratsy tady anelingelina, ravanay amin'ny anaran'i Jesosy zany, reo fanahy ny fangatsiatsiahana, miala amin'ny anaran'i Jesosy, ny fanahy ny fakivina, tena amin'ny anaran'i Jesosy. Foka tompo le fanahy ny vavaka, le fanahy ny vavaka mba ho voasambotro ny tsiraray avy, le fahasoavana anana fiainam-bavaka hirotsaka amin'ny tsiraray avy, mankasitraka fanamasina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tia tanana ho an'ny tompontsika, mahazo toerana zasianao. Zay ny fotoanantsika teto dia misaotra anao nahatratra amin'ny farany, inoko fa ho tonga maro tsika amaray, amin'ny azafady amin'ny alahady, amin'ny nora maraina ny premier culte keto amintsika rehetrarehetra zany, ho an'izay sambany tonga eto moa zany, mino fa tsisy sambany tonga teto androany, sa izy ny sambany tonga teto androany, misy olo sambany tonga teto, ay mety efa tsika jiaby io. Dia premier culte atsika amin'ny nora maraina mba mihezahantsika mba mitonga nama, fa mba lahady mba tokony mba misy olo vaovao mba hoentinao mivavaka, mba ataovy asa zany, ataovy andraikitra anao mihitsy zany. Agnisan'ny fagnomezanao tagnana amin'ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra ny fandresenao lahatra olona mba hiara hivavaka. Ary rehefa mba te hitonga olo mandeha mivavaka, mila olo mahay mandresy lahatra. Tsy andafagna reo, hitanao fa izy tokaka, andafagna anao. Tsy atao magnano zay, fa mba resegny lahatra izy, tambatambazigna izy, ampirisigny izy, omenao fanantenana izy, omenao toky izy fa mahery ny Andriamanitra vavahanao. Dia tonga anao mba mitonga namagna mandeha mivavaka. Dia amin'ny alahady manomboka amin'ny nora maraina eto ambolo madinika, amin'ny 6 ora deuxième culte aria amin'ny méga église. Dia ohatran'izany koa ny après-midi amin'ny roso sasany aketo misy fotoana, amin'ny roso sasany koa misy any amin'ny méga église. Tahiny tompo daholo tsika agnatanteraka fanampitsika raha niomany ianao raiso any am-pelantagnanao mifanatitrao hivavakantsika. Tompo atolotra eo anao reto famafazany reto, omenay anao tompo zao fanatitra zao mba ho ankasitrahana, tondra fitahina, fahasoavana, hery, famonjena, fandresena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Afaka tonga dia mitsangana antsika agnatanteraka an'izay fanatitra zay.